fanesorana mpiasam-panjakana 5 alina sy fampidirana mpiasam-panjakana 7 iray alina hafahafa. Raharam-pirenena azo mena tsiny ny vahoaka malagasy raha angataka fanovana ho fety andrianirina. Miandry vazo zandary iray nanolana zaza 10 taona. Merabanao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS sady manasanao ampanajana sy ampitiavana tomboky lahy sy tomboky vavy hiaraka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny vaovao politika trano anboatsika ny fampahalalam-baovao, ny lalana potika, ny tanàna maloto, ny vahoaka miama-antratrany. Salan'ny tsy firenena intsony Madagasikara ho ny filoha Marc Ravalomanana raha nilaza ny zava-misy iaina ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Ny firaisan-kina no isan'ny vahaolana andresena ny tolona efa natomboka, miantso ny rehetra aneo fahavononana amin'izay firaisan-kina izay ny teneny androany. Yafitra solondray be sy tahiriny aina. Veriasina n'olombelona manoloana ny zavatra iainana eto amin'ny firenena amin'izao. Potika ny tanàna, matsiaro tsy manana ray aman-dreny intsony ny malagasy sy ny mponina Antananarivo amin'ny fahasimbany lalina sy ny fako misavovona. Bravo aloha amin'izatana tonareo androany. Bravo, fa izao. Saika tsy tonga taty zay le lalana eto amin'ny fahasinafatena ratsy ve le tsainana. Tena miresaka aminareo mihitsy aho eto satria zay tena mahadodina mahamaika anampina ny olona amin'ny aratsiny lalana izy mipetraka anaty rano famonjena azy amin'ny rano sakafo etseny ranony miaraka amin'aina amin'izao dira tena tsy mbola misotro rano aho dia zao mahatoky anareo tao fahasinafatelo ary tena mahatoky ary manatena fa hitatsika ny vahaolana amin'io. Nanampy adareo tany amin'ny premier arrondissement izahay vita ny tany io rehetra vita famboaritsika mainka aloha mahamenatra ohatrany tsy misy firenena eto amin'ity Madagasikara ty ohatrany tsy misy dia jereo tsara ny zava-manjony namatsika eto Antananarivo asa ty aminareo amin'ny fahatelo angamba sy dia tora-drano loto tamin'iza be ny tanàna tadidiko tsara mihitsy fa tsy mandeana raha voavy norana io. Da izy ndraiky zany zao dia vonjeny izy mba aiza ndraiky zao fijerevana manokana an'ilety vahoaka eto Antananarivo reto aloha lesako mba ahoana le zao maza misy loha amin'izao fotoana zao hoe isany mbola ao an-tsaiko ao foana mieritreritra zany satria dia tena zara fa olona le olona tsisy tsony ny asy sy maha-olona azy zay asy zay dignité maha-olona azy olombelona fa dia tena adiny tanteraka verezin-jo mihitsy vahoaka malagasy tsy rano mihitsy zao ka zay na zay loha tsy azontsika mihitsy fahefana tsy afaka manao n'ininy tsika. Ny fiombonana aka ny fahefana anarenana ny lesika eto amin'ny firenena no mila aseho. Vita izay ny fisoratana anarana, fotoana anaramaso sy anamarinana ny anarany indray izao no dingana manaraka amin'ny fotoana iverenan'ny lisym-pifidianana eny anivon'ny fokontany. Mahatona ireo tonga maro be ohatr'izao zao zavatra vita na vita amin'ny fanetanana hoe samia misoratra ny anarany any amin'ny fokontany aby ireo olona tonga taona. Dia vitanareo zany zay dia androany esabotsy février zany efa roago zany zay vita le fanana le ralina mino fa tena fananao araka zay zao taonareo nanetana ny olona mirahina tsara mahatonga voro be ohatr'izao tena mirahina tsara ny fahasinafatelo mana tena satria tsika tsy maintsy ataotsika izay zahoana fahefana zay ihany. Tsy mahazo amena tsika raha tsy mirahina zay natao hoe mita be tsy lany mamba na misy mamba areo mita be mirahina tsara lasa tao trano tsy vitany rery tsy maintsy mirahina daholo ny olona rena manodidina reo tsika anao an'ity miaraka reo fa tena sorata anarana verifio ndray zany ho avy reo fanentanana hoe amarino tsara ny anaranareo tandreny tsara fa nikely tsy tery lalana amin'ny alatra homanindreo sy ny fihetsika tedavindreo tao matotsika miroso amin'ity fifidianana be ny tanàna sy miroso amin'ny fifidianana zay solombababaoaka misy dikany zay anareo zany dia anareo avy any amin'ny foto mihitsy avy any amin'ny fokotany mirahina tsara daholo. Mifantoka tanteraka amin'ny fiomanana hiatrenan'ny fifidianana ho avy ny antoko ankehitriny
Fifitianana lavitry ny Alabato sy andraisan'ireo olom-pirenena rehetra anjara no katsaina ho antoky ny tena fampandrosoana. Tontosa tamin'ny antsakany sy ny andava ny asa rehetra nampandreketina ireo mpikatroka tima teny amin'ny boriboritany fahatelo. Maro ireo asa miandry amin'ity taona 2024 ity ary naneho fahavononana hatrany izy ireo anaraka ny toromarika omeny filoha nasionaly ny antoko dia ny filoha marika Ravalomanana. Hiavitra Solondray be sy Tahiriniaina hatrany. Fokontany 430 eo anivon'ny boriboritany fahatelo no manana mpitarika vehivavy tiako Madagasikara. Ny ompana indrindra tamin'ny fanentanana ny Enifotony anaramaso sy soratra anarina ao anatin'ny lesam-pifitianana ny asa natao. Vehivavy tiako Madagasikara eto boriboritany fahatelo moa dia efa nahavita ny nanangana ny isa fokontany 430 voatsangana ny vehivavy ao amin'ny fokontany izay misy ny birao isaky ny fokontany izay nahavita ny fitetezana eran'ny fokontany amin'ny fanentanana izay fantatritsika fa misy raharaha lehibe atrehintsika eto amin'ny firenena izay ho ataontsika atsoatsy dia efa vitanay izany monsieur le président ny vehivavy satria ny vehivavy no tena mazoto amin'ny fikarakarana ny rehetrarehetra amin'ny fanaingana rehetrarehetra amin'ny fanaingana ny ankohonana hijery ny listra tany amin'ny fokontany. Ankoatr'izay, mampiaiky ireo tanora ny fahasairanana mianjady ankehitriny. Tsy misy ny asa, ny fianarana tsy zarizary. Mijoro hatrany noho izany ny tanora tiako Madagasikara ao anatin'ny boriboritany mitondra fanampiana ho an'ireo mpiarabelona aminy. Ankabetsahany tanora ankehitriny dia tsy anasa sady tsy mianatra. Tsy mianatra dia matofo satria tsy manana fahefana anefana ny saram-pianarana. Noho izany dia tsy manana mari-pahaizana koa izy hoentina mitady asa ny anaty orinasa. Betsaka amin'ny tanora ihany koa noho izany no lasa mihinana sy mifoka zava-mahadomelona ka lasa mitarika azy ireo amin'ny asa ratsy ihany koa. Dia raha antsika mahita ankehitriny fa betsaka ny asa ratsy toy ny fanendahana, ny arom-paosy, ny vonolona, ny asan-dahalo izay nakabetsahany dia ny tanora avokoa. Izay indrindra dia matofo loha ny antony ijoroana hitarika ny tanora timina eto anivon'ny boriboritany fahatelo mba hitarika an'ireo tanora hiditra atao anatin'ny fikambanan'ny atoko tiako Madagasikara satria atao anatin'ny fikambanan'ny tanora dia mamolavola ireo tanora izahay, manabe ireo tanora mba hipetraka ny tena manana ny maha-izy azy ary hipetraka ihany koa ny hoe tanora ho avin'ny firenena. Sedra fahasahiranana ny vahoaka dia matofo loha ka manantenanao izahay anavika amin'ny firenena. Maneho ny fahavononana ireo mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny fanoherana hiaraka hikatsaka ny fampandrosoana. Antsika ary anao ny firaisan-kina araka ny afatra ny toromarika président Ravalomanana fa izay mitambatra ozy vato fa izay misaraka fasika tsy misy zafisaratsarana zany fa hiara-ditsika hiaraka entana anetana ary dia iosy eo amin'ny io manao amin'ny fanampirezan-kevitra, io manao amin'ny fifidianana ary bata fandresena mavesatra ho antiako Madagasikara ho amin'ny fifidianana rehetra fanesy. Resaka mpanolotsaina Antananarivo renivohitra dia amin'ny atoko mpanohitra ho misy dia efa mitsikera fa dia malahelo an'leny ny vahoakana Antananarivo, malahelo tiako Madagasikara vahoakana Antananarivo fa sy maintsy rotsy ny tiako Madagasikara ny fitondrana. Teo hatrany nanohana tamin'ireo dingana nolalovana ireo ratsa mangaika Enifotony ny solombavim-bahoaka tiako Madagasikara voafidy tao an-toerana. Nanamafy ny tokony hanohizana ireo ezaka sy ny finiavana avy amin'ny mpikatroka ny filoha Ravalomanana marika mba handresena amin'ny tolona efa natomboka. Fanentanana ny olom-pirenena isoratra anaty lisam-pifidianana, fananganana ny ratsa mangaika ny vehivavy tiako Madagasikara, fanamboarana foto-drafitr'asa isan-tsokajiny ary koa fanomezana fampiofanana santionana tamin'ireo asa ny andreketany ratsa mangaika ny antoko tiako Madagasikara teny amin'ny boriboritany fahatelo ireo. Fahombiazana ny taondasa raha ny asa vita satria navitrika sy nandraindraikitra araka ny toromarika nomena ireo ratsa mangaika rehetra teny amin'ity boriboritany ity. Tontosandroany moa ny fifampiarabanana tratry ny taona ho an'ireo mpikatroka tima ao anatin'ny boriboritany fahatelo, fotoana izay nanaovana tombanezaka sy nijerena ihany koa ny ho avy. Hiavitra Solondray be sy Tahiriniaina hatrany. Firenena,
Iraviravitany isika ho fanohizana ny tolona amerenina ny fampandrosoana tena izy sy isiany tany-tandalàna hoy nisy olombavim-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antokotiky Madagasikara ao amin'ny boribory-tany fahatelo anoloana ireo mpikatroka tima androany. Mila tohizana sy ampitomboina ny firaisan-kina efa nisy hatramin'izay mba ho fitaratra hatrany ny fahaveloman'ny antoko hoy ihany ny Rahalambomanina Feno izay nakasitraka ny fahavitriana sy ny risim-poananan'ireo mpikatroka tima eny fotony. Ny rahantsika nahita sy miaina na zava-misy rehetra nandritry ny taona lasiny. Ary eto dia misaotra era-po, era-tsaina na rehetra na teo aza ny sakatsakana isan-karazana. Ny raha matahora natao dia hita fadrahina foana sika tao anatin'ny tolona natao iny. Ny fifidianana no lalana tsy maintsy zoratsika raha teo tonga amin'izany tanjona izany koa aokosika tsy raviravitanana amin'izay andraikitra rehetra azontsika raisina hiatrehana izany. Koa raisina andraikitra izay tandrikanareo rehetra mikasika ny fifidianana na fampelezan-kevitra na amin'ny fanaraha-maso eny anivon'ny fangatsambato na ny delege na ny fanisana vato sy ny sisa. Aoka hotoizantsika sy hanafisintsika ny firaisan-kinatsika satria izay hoe raha tongavana amin'ny tanjona imbonana dia nakana fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ho avy dia ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna izany. Isan'ireo boriboritany nanao ezaka manokana tamin'ny fanitanana ireo olom-pirenena isoratra anarana anaty lesy-pifidianana ny tima teto amin'ity boriboritany ity. Avoriana tsy mihoatra an'izao. Faly tokoa izay raha naheno ny kabary izay natao amin'ny ramatoa filohany famitimo teo raha nanao ny tatitra ny asa efa vita. Indrindra tao anatin'ny fandraisanareo andraikitra tamin'ny fanantanana an'ireo isa tokoana-baravarana na natevina an'ireny firisiana sy ny volontsahana tao anatin'ny fanatevenana ny lisy-pifidianana tao fanavaozana isa taona na ny ranony. Zava-dehibe tokoa izany satria izay ny toromarika nomenantsika. Zava-taona nefa ny tanjona ho apetrakitsika amin'izay fiandrandrantsika fa tsy maintsy mahazo fanesentsika raha tsy tafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana tsika ka afaka mifidy sy anara-maso an'izany fifidianana izany. Isaorany ianareo rehetra nandray anjara mavitrika tao anatin'izany fanentanana izany satria izay ny fototra iengantsika amin'ny fanatanterantsika ny fifidianana izay ho avy. Dingana ihany izay vita izay fa mbola ho avy moa ireo dingana manaraka hoentina manatanteraka an'izany fifidianana izany. Amin'ny mafifampiarabanana hatratra ny taona dia tsy noady noho ny tima boriboritany fahatelo nanolotra fahatsiarovana ho an'ny ray aman-dreny sady filompanorona ny antoko dia ny filoha Ravalomanana Marka izay tonga nanatrika ity fotoana ity. Samy nandray anjara tamin'ity fotoana ity ihany koa ireo rantsana isan-tsokajana eo anivon'ny boriboritany fahatelo. Mbola hijany eo amin'izay vaovao mahakasika ny antokotiky Madagasikara izay hatrany isika. Olona misehatra mivarotra sy tanora tsy anasa anjato no nisitraka fiofanana mahakasika ny fanafaran'entana avy any Chine tetsy Ambohimanarina. Miroboroboka ahafahana mahazo mamoronasa sy mahazo tombotsoa maro samihafa ny fanafaran'entana kanefa tsy mandalo panelanelana. Tsy mijana amin'izay ihany fa itoy hatrany ny fampiofana samihafa karakarainy tanora tiako Madagasikara Ambohimanarina ho fanosehana ny tanora amin'ny famoronana asa. Fanadihadiana nataony hafitra Solondrabe sy Tajiniaina. Fehezina ireo vahiny ny fanafarana ireo entana ilaina amin'ny andavanandro sy ny elektronika ho an'ny firenena andalam-pandrosoana sy sahirana toan'i Madagasikara. Vahiny ny akamaroan'ireo mpanafatra entana ho an'i Madagasikara ho fanampina amin'ny famoronana asa ho an'ireo tanora sy ireo efa misehatra amin'ny varotra dia nanatanteraka fanofanana indroa sabotsy ho an'ny olona anjatony avy amin'ny tanora tiako Madagasikara etsy Ambohimanarina. Fiofanana miompana indrindra amin'ny fanafarana entana avy any Chine tsy misy panelanelana no natao. Betsaka ireo tombotsoa azo avy amin'izany ary anampy betsaka amin'ny fiariana sy ny fananganana ny asa ho amin'ny ho avy ny fanatrehana fiofanana toy izao ireo mpiofana. Tena azo atao hoe asa hifotorana mihitsy satria ny tena moa zany atao hoe manana entreprise kely dia mba ahafahana manatsara an'izay sy midevelope an'izay le entreprise kely zay zany dia tsara raha ohatra hoe mahafantatra ny lalana rehetrarehetra ahafahana manafatra entana avy any Chine io. Tena mieritreritra ny asa tena mihitsy satria raha ohatra hoe hiasa aman'olona dia kelikely kokoa zany. Raha ohatra hoe miasa teny ianao dia ohatrany hoe
somary indépendant kely ianao zany mahavita ny ianao tsara. Fanampiana be ho anay tanora zany le fampianarana, zany mbola tsy miasa. Satria ahafahana ohatrany hoe ahafahana fahalalana ahafahanao manomboka rehefa kelikely manomboka ny businessinao zany. Araka mampivaritra na dia mba te hanana fahaleovantena ho anahy zany ao anatin'le mahatonga ana hoe hianatra an'le izy. Dia zavatra voarayako zany aloha hitako hoe tena misy lalana le izy raha hoe manana efa mividy entina anaovana an'le izy zany, fa eo amin'le fond entina miady zany sisa aloha mbola ho tadiaviko amin'izao. Hitako mihitsy hoe tena fanampiana lehibe ho an'ny ankohonana mihitsy zany le izy. Tena nahafinaritra amin'le izy ao anatin'le zareo mba hoe namean'le tolotsaina mba hoe hikarakara le fampianarana zany. Atao zany le fampianarana mba hoe ivelaran'ny samy malagasy fa tsy fihinno anazy rery le tombontsoa azo amin'le izy zany. Tanora manampy ny tanora mifampizara ho tombontsoan'ny rehetra, tsy ho zatra tolorapotsiny fa manana fitana mba ahafahana mivoatra sy mikaroka. Andraikitra fieno ary tokony ataon'ny antoko politika ny manabe sy mampiofana ireo tanora ireo toy izao mba ho fampandrosoana ny firenena. Amin'izay ny tanora betsaka ny tsanasa afaka manomboka amin'ny fandrarana izy amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Iny dia mampitombo ny vola mihodina eto Madagasikara, mampiakatra ny arkarena ho an'ny gasy. Dia ireny zany hoentin'ny tanora sy hoentin'ny olona hoe ho iaina amin'ny fiainana andavanandro mba hisy fiantsaikana amin'ny fiainana andavanandro ny antoko politika, fa tsy hoe ho zaraina fotsiny dia ho lany iny rapitso. Izay zany tena tanjona lehibe napetraky ny Jeantim. Dia araka ny hitantsika amin'izao moa zany ny sonosin'ny karana ny tena manjaka amin'ny resaka varotra. Dia tsy aleo ve mba homena torolalana ny olona mba ahafahany mba mijery izay sahaza ao anazy, fa tsy hoe amelona ny sinoa na amelona ny karana foana tsika. Tsy hoe voatsokady ao amin'ny tanora timma ihany no misitsaka an'izay fampiofana an'izay, fa ny olona rehetrarehetra izay tea hisitsaka ny fampiofana, tsy mifidy couleur hoe iza na iza fa afaka misitsaka daholo ny olona rehetrarehetra. Ankoatra ireo fampiofanana samihafa efa nokarakaran'ny avy amin'ny tanora tima Ambohimanarina hatray, hitoy amin'ny fiofanana momba ny famokarana anatiny mba hifantoka kokoa amin'ny fanondrana indray izy ireo atsoatsy. Fa isan'ny vaovao nafana sy nampametram-panontaniana ny mpanara-baovao tamin'ity herinandro ity ny mahakasika ny fanadiovana ny asam-panjakana ka voalaza fa mpiasam-panjakana miisa 5 alina no roana kanefa apidra mpiasam-panjakana 7 arivo sy 1 alina mahery ny fanjakana. 5,100 ny arikarena ny karama-mpiasam-panjakana izay mitentina 903 arivo miliara ariary mahery. Fanaovana kilalao ny fitantanana ny firenena no antony izany hoy ny mpamakafaka pirenena iray randresaka tamin'ny Ravirazafy Mahena sy Andry Rakotomalala. Manodidina ny 2 alina sy 3 hetsy ireo mpiasam-panjakana amin'izao raha ny antotanisa faraparany. 903 arivo miliara ariary mahery ny totaly ny karamareo mpiasam-panjakana ireo raha ny teti-bolam-panjakana 3 sy 2 arivo. Izany hoe nitombo 2,100 raha noarina tamin'ny taona 2 sy 2 arivo. 2,100 ny fandaniam-bolam-panjakana ny karamareo mpiasam-panjakana ary mitroka ny 2,5 ny hetra. Tsy mitsamy mitotongana nefa ny asam-panjakana ankoatra ny kalitaon'ny asa izay mampitaraina malagasy manadrara aina anivon'ireo mpiarao-panjakana dia voapirofy izao fa maro ireo mpiasam-panjakana matoto ka nahatonga ny tahirim-bola iraisam-pirenena nanosika-hevitra ny mpitondra anala-piasa 5 alina isa. Mazava fa ireo mpiasa matoto sy ireo mandray karama kanefa tsy manao ny asa tokony sahaza azy no esorina. Fanontaniana mipetraka ny nahatonga ireo sokajiana mpiasa ireo iamaro ny mpandinika raharaha-pirenena. Tsy mazava ny zotra fampidirana mpiasa 7 arivo sy 1 alina mahery. Mamofopofona fanodikodianam-bolam-panjakana ny zava-misy raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny taratry ny tsy fahaizam-pitondra izay tsy vonona ary tsy mahafeno fitantanana firenena. Fanadiovana vola maloto ohatrareo anadiovana vola maloto io fisisilina io satria amin'izay fotoana izay tena vita io resaka 17,000 io fampidirana an'io mpiasa 17,000 io dia efa madio zany ny vola maloto daholo zany ny tao anelanelana zay satria mpiasa tsy ara-dalàna, misy mpiasa tsy ara-dalàna atao zany, donc misy tomponantoka. Iza le tomponantoka nahatonga an'ireo miisa be mihoatra be miopampana be reo.
nahoana ianao no asena manala 50 000 mpiasa-panjakana nefany a ianao rehefa aveo ampiditra 17 000 mpiasa-panjakana mampimeka izy zany ohatrany hoe kilalao ohatrany hoe kilalao zany ny olona rehefa tsy vonona hitondra firenena atao kilalao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsara ny manamarika fa ny 5 isanjaton'ireo mpiasa-panjakana ireo dia misehatra anivon'ny departemanta ny fanabeazana sy ny fahasalamana, ny 4 isanjato kosa eo anivon'ny fitsarana, ny fiarovam-pirenena, ny filaminana anatiny sy ny zandarmaria. Andrasana araka izany itoy nyity vaovao ity. Ampikorotana ny fitantanan-dra-panjakana ka tsy hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena ny paikady apetraky ny mpitondra amin'izao, hoy ny mpanao politika Fetsan Rakoto Andrianirina. Hiteraka olana hoy izy ny fametrahana ny sekretera-panjakana ampolony eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, hoy atran'ity mpanao politika ity. Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala atrany. Hita taratra ny tsy famatoran'izao fitondran'izao amin'ny fitantanana ny firenena. Ambava fotsiny ihany fa tsy misy fanatanterahana ireo lazaina fa velorano ampandrosoana ny Madagasikara hatrany am-boalohany. Tsy misy ny fitohizan-draha ara-panjakana fa toa velorano mandava-taona no misy, ka mbola misy hatrany hoe fomba fiasa vaovao sy velorano vaovao no atao. Hoe izy vokatra ao anatin'ny 100 andro avy amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta izay tsy nisy fiovan'ny firy ary tsy antenaina nova zavatra eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Manampitrotraka ny fahavoazana ny fametrahana ireo sekretera-panjakana ampolony eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Raha zany sekretera-panjakana zany dia tokony homban'ny fahefan'ny Prime Ministre na ministra anankiray ao anatin'ny gouvernemanta. Raha zay ny rafitra mahazatra eran'izao tontolo izao, indrindra moa ny antsika rafitra frantsay no angalatahaka dia zay no izy. Fa indraindray maka tahaka ny Amerikanina ny filoham-pirenena dia ametraka an'ilay hoe secrétariat d'État na sekretera-panjakana zay tonga dia mifandray mivantana amin'ny filoham-pirenena. Zay le an'ny Amerikanina zay. Dia ahoana ary nampivadina an'ireo fomba fijery anankiroa sy fomba fiasa anankiroa ireo eo amin'ny lafin'ny fanatanterahana ny asa aloha, eo amin'ny lafin'ny indrindrindrindra ny fandaniana ary ny famatsim-bola. Fanampiana avy any ivelany avokoa ny 7 isanjato ny fampandehanan-draharaha eto amintsika. Mipetraka araka izany ny fanontaniana ho ny mpanao politika ny amin'ny fomba andrindrana ny fandaniana ary fampiasam-bola manoloana io rafitra apetraka ny fanjakana io. Dikan'izany inona zany no ataony avy any ivelany koa ny amin'izay zavatra zay ary ny farany tsy kely indrindra dia iza zany no hibaiko an'iza. Ny Prime Ministre ve afaka hibaiko nireo sekretera-panjakana ireo kanefa eo ambany fiadidin'ny Repoblika ka raha misy ny tsy fahombiazana iza no metsiny amin'izany. Zavatra tsy hampandroso ny firenena fa ny adinontsika eto Madagasikara dia izao. Tsy azo afangaro ny asan'ny maha-filoham-pirenena sy ny asan'ny maha-Prime Ministre. Ny filoham-pirenena dia ny 550 eo amin'ny lalam-panorenana dia sy niteboka enina na sy 7 dia mametraka n'ilay ataontsika hoe programme général de l'État na le PGE. Zany hoe ireto zany ny laminasa izay tokony tanterahana. Fa ny Prime Ministre no mba natanteraka an'izay zavatra izay. Ka raha tahiny ary, ka raha ny filoham-pirenena no sady anao ny asan'ny Prime Ministre, iza itsony zany ny tsara ny raharaha, tsy misy afa-tsy ny vahoaka malagasy dia azo metsiny ny vahoaka malagasy raha hitabataba sy angataka fiovana rehefa tonga izany fotoana ahatsapany fa tsy misy vokany ny zavatra ataon'izao fitondran'izao. Dia iny vaovao iny ihany koa no hiampitantsika amin'ny lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana. Tsy tafiditra ao amin'ny hôpitaly Antsakoa Ambantsa ireo marary any an-toerana raha tsy mahavoalovola 4 alina ariary. Manoloana izany dia velotaraina ireo mponina any an-toerana araka ny fanadihadiana nataon'ny Lenda William tanteriny Asin'Andriamalala eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince. Mitaraina amin'ny fomba fiasan'ny hôpitaly ny mponina ao amin'ny commune Antsakoa Manondro mila mandoa vola 4 alina ariary mantsy ireo marary vao mahazo miditra misitraka fitsaboana. Ny aritra tsy niteny ihany izy ireo ny hevitra fa hiova ny fomba fiasa ny teo anivon'ny hôpitaly kanefa tsy izay ny zava-misy. Ny fiainana radio mihasarotra ny olona nefa tsy maintsy marary ka mandeha mamonjy toeram-pitsaboana. Mangina tsy andrenisam-peo tompon'andraikitra maloana izao fahalovana izao. Tsy mitovy tamin'ny fitondrana tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana hozy ireo ny zava-misy amin'izao fotoana izao.
mampanahirana l'hôpitaly ty fitahagna ara-pahasalamagna amin'ny ady satria izy koa tsisy vola maty mandeha l'hôpitaly izy koa tsy magnefa droit tsy tafiditra l'hôpitaly zegny zavatra mampalahelo zay an-tantsany antsako manoro ty ato surtout amin'ny dokotera zegny taloha boka zo mandeha l'hôpitaly ary zegny anao ndray mbola tsy vola ampidirigny fo zegny mitaha mbola iresindro fa am'fotoagna zio izy koa tsy magnefa droit efapolo arivo zegny araka volagna lo dokotera vaovao tsy resigny izy koa fa avy l'hôpitaly ary fa mody antsena na maty eky tsy hay donc fa zegny zavatra mampalahelo antsika manoro ato voalohany ara-pahasalamagna koa tsisy vola maty nagnino ma zo teo taloha antena igny tsisy vola avy ary zegny ampidirigny fo izy koa fa maraha nono fahignana sarotro ampidirigny io amizay mihezaka amizay mitady vola surtout tamiandran'ny ravalimanagna tambaka tsisy droit ny fiaigny tao ia mitaha fo ia bajanga io amizay izy koa magnangy miteraka izy mikapa fo ia mody babanzaza mikapa fa fotoagna zio io izy koa tsisy vola tsy magnefa droit maty zay eo amin'ny vaovao trangam-piarahamonina kosa indray dia zazavavy kely iray 10 taona no naolana zandary iray tany amin'ny distrika ny Miandry Vazo nanamafy sy nanamarina ity tranga ity moa ny lehibe ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany any an-toerana ary efa nidoboka ponja ilaina vandosa tady vaovao ny Asinandre Malala sy Mathieu Prince. Zandary première classe miasa ao Dabolava distrika ny Miandry Vazo no nitratra nanolana zazavavy kely 10 taona tao Miandry Vazo ny 1 febroary lasa teo. Niaiky ny fiampangana azy ilay zandary ary efa natolotra fampanoavana omaly zoma ka nampidirina aponja vonjimaiky. Misy koa ny tranga fanolanana nataona zandary première classe izay miasa ao Dabolava teto amin'ny Miandry Vazo teto amin'ny distrika Miandry Vazo ny 1 febroary 2024 teo. Marina moa zany fa zaza 10 taona no niaran'izay eritseritra izay rehefa nirana io zazavavy io dia narano zandary io ary nisotomy niditra anaty camp. Tamin'izay fotoana izay dia nanaovany ny filandratsiny tao aorinan'io ary rehefa vita moa zany ny zavatra nataony dia nilefa nolaona ny tany basy ilay zazavavy ary nilefa izy. Tao aorinany natratrarana anazy moa zany dia nataony famotorana fanadihadiana tany amin'ny zandary niaiky ny fiampangana azy ny voapanga ary ny taratasy fanamarinana izay nataony mpitsabo dia nanamarina fa voabolana tokoa ny zaza sy mba ny fivaviana. Tsara ny ampahafantarana antsika rehetra fa rehefa niakatra ny fampanoavana ny raharaha androany dia nahiditra ponja vonjimaika io zandary io rehefa avy nandalo mpitsaraka amin'ny famotorana. Ny kasika ny ordre de poursuite dia araka ny décret tamin'ny taona 2024 izay feno gendarmerie-pirenena dia tsy tao anatin'ny asa tsy tao anatin'ny atao hoe service commandé sady tsy en mission io zandary io fa voatazona tamin'ny resaka local indisciplinaire izy nanao an'io eloka io zany ka noho izany dia tsy miatra aminy ny fangatahana ordre de poursuite fa miala avy hatrany izany. Tsy mbola nazahomba avao kosa satreto ny toe-pahasalaman'ilay zaza 10 taona na olan'ilay voalaza fa mpitandro filaminana ity. Andrasana ihany koa ny fampiarana aminy na tsy ny sazy fampisirana araka lalàna voalandy tena nivony anteny miaram-pirenena ny herinandro lasa teo. Fanotafian'ny andian'olona ny Braony Zandary ao Kazimirotra ny atoandro teo fantatra fa moto 5 sy fiara iray no may nodoran'ireo andian'olona ireo. Raha ny filazan'ny fokon'olona dia nisy lehilahy iray voalaza ho mpangalatra ka maty notifirany Zandary tany an-toerana. Tezitra noho izay ny avy maty izay milaza fa tsy meloka ilay lehilahy ka izao ny tonga manafika ny Braony Zandary izao. Andrasana araka izany ny tohin'ity raharaha sy ny fanazavana hoentiny avy ao anivon'ny Gendarmerie-pirenena. Fa tsy ny atao taritina foana ny tanora ka tokony mpitarika ihany koa hoy ny lehibena fikambanana iray manabe tanora malagasy. Mananjara andraikitra amin'ny raharam-pirenena indrindra ny sehatra politika toy ny fanentanana ny olom-pirenena na ihany koa irotsaka kandida raha manana viana matotra ny tanora. Tsy mbola ampy nefa ny sehatra fanabeazana tanora eto amintsika ka voatery miandry toerana amin'ireo fikambanana manao izany fanabeazana izany ny ankamaroan'ny tanora.
tanora ravorajafo mahena sy andry rakoto malala. Tsy ampy ny sehatra nabiazana ny tanora eto Madagasikara raha oharina amin'ny any ivelany hono lehibe ny fikambanana kristianina iray. Betsaka nefa ny tanora manana viana sy afaka hitondra fahampandrosoana ho an'ny Madagasikara, saingy vitsy ireo fikambanana afaka misintona na manampy azy ireny. Aloha zany tsy hoe tanora natao taritina foana fa tanora natao mpitarika mihitsy dia ao anatin'ity fikambanana ity dia entanina ny tanora andraindraika amin'ny raharaham-pirenena ohatra raha zany no resahana tamin'ireny fifidianana ireny sao dia anatin'ny navitrika ny OMC tanatin'ny fikambanana société civile nanao fanaraha-maso ny fifidianana naneho hevitra mahakasika ny fifidianana entanina ihany koa ny tanora izay afaka mandray anjara natao hoe hirotsaka ao fidiana ny tanora moa no tena foto-tresana fa nefa ny tanora koa tsy voafetra anatiny hoe zatovo fotsiny fa rehefa tanora matanora zay mitazona dia hoe mandroso ny tanora dia mandroso miaraka amin'izay koa ny firenena sy ny faritra manodidina ny tanora dia izay no mahatonga anay hoe misehatra misy kosa mifatoka amin'ny tanora dia ireo sehatra asa izay tanterahana zany dia mibanjina izay anasoany tanora izay mijery ny lafin'ny ara-tsaina ara-batana ara-panahy tafiditra anatin'izany ny sehatra fampianarana tafiditra anatin'izany ny sehatra ny fanabeazana tafiditra ny tolon'ny fanazaran-tena. Azo tanterahana eto amintsika ny fanabeazana maro lafy toy ny any am-ponja mba ho tanora tompona andraikitra sy mandray andraikitra no hivoaka eo fa tsy mpamerikeloka intsony voakasika izany ihany koa ny sehatra hafa. Tetikasa fanabeazana ny tanora voafonja izany zao ny sehatra nataony tena nivon'ny fonja ny manjakandriana zany nahazo fanampiana mba ahafahana manao an'izany tanora dia mandeha any amin'ny fonja mihitsy ny OMC mikambana manabe ireo tanora voafonja ny tanjona dia hoe tsy toeram-pamonjana fotsiny ny fonja fa rehefa mivoaka avy eo izy dia akoatran'izay ezaka ataony eo amin'ny fitantanana amin'ny fonja rehefa mivoaka avy eo izy dia tanora tompona andraikitra tokoa ilay tanora zany dia nanao an'izany ezaka zany zay nandriny taona maro tany amin'ny fonjany Atsirabe tany amin'ny fonjany Manjakandriana mba ahafahana manabe sy mikolokolo ireo tanora izay voafonja izay voahilikiliky ny fiarahamonina dia ny alohan'ny fotoana ahafahany mivoaka ny fonja dia beazina izy zany anatin'ny fonja rehefa avy eo izy mivoaka dia afaka misehatra amin'ny toerana malalaka ny fotoana maro raha zay nanao an'izany tetikasa zany betsaka ny fa satoina fotsiny resahako zany nareo hoe ny OMC tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe fanabeazana tanora fotsiny zao fa mivelatra amin'ny sehatra maro nisy fotoana zao nesahana koa nanao fanabeazana ho an'ireo tanora izay misehatra amin'ny fivarotantena ohatra ahoana ny atonga ireo tanora ireo tsy ho voahilikilika fa afaka hiala amin'izany fomba zany ka hiverina amin'ny fiarahamonina ary hanana asa sahaza ho azy. Raha ny eto Madagasikara misongadina kokoa ireo tanora misy mpiay. Dia zaho anatina club izay ny azoko ilazana anazy ohatran'izao dia mety ampy amiko ilay izy satria ny aktivité misy foana matetika fa ho an'ny tanora betsaka ilay tanora tsisy mitarika tsisy manentana fa raha misy manentana kosa ry zareo mety vonona ihany ry zareo fa ilay eo amin'ilay mpitarika tsy resaka hoe mpanohana zany mety sakana ho an'ny zareo. Anisan'ireo fikambanana mitaiza tanora manerana nosy ny fikambanana kristianina mitaiza tanora na ny YMCA izay mankalaza ny fahazatoana ny amin'ity taona ity. Nanokafan'izany Diabe teny Karion sy fambolekasy tao amin'ny Institut National de la Jeunesse tany an-toerana ihany. Toy ny mahazatra dia ny maresaka iraisam-pirenena hatrano amaranantsika ny fampahalalam-baovao. Nidina an-dalambe ny vahoaka maro tao États-Unis sy Europe ho toy ny fahafatesany Alexis Navalny tao amin'ny fonjany Rosia omaly. Tondron'ireo mpanao fihetsiketsehana ho Vladimir Poutine no ambadika izao fahafatesany ilay mpitarika ny mpanohitra ao Moscou izao. Yasina Ndremalala sy Mathieu Princy. Tondron'ireo mpanao fihetsiketsehana manerana an'izao tontolo izao fa i Vladimir Poutine filoha rosiana no ao ambadika ny fahafatesana mpanohitra rosiana Alexis Navalny. Tsy aivina fa matao amponja omaly ity mpitarika ny fanoerana any Vladimir Poutine any Rosia ity. Nahitanay eto-bahoaka manoloana izao fahafatesany Alexis Navalny izao ny tany Barcelone, Royaume-Uni, Moscou, Washington, Arménie sy ny maro hafa. Tsy manam-paharoa ity mpitarika ny mpanohitra rosiana ity hoy ireo mpanao fihetsiketsehana ary mipetraka ho tantara tsy haiko sehana manerana an'izao tontolo izao ny tolona izay nataony indrindra fa ny fasahiny nanohitra any Vladimir Poutine. De l'autre côté de l'océan Atlantique, plus proche de la Russie, des centaines de personnes protestent aussi contre Vladimir Poutine et pleurent la mort d'Alexei Navalny. Dans le Caucase, en Géorgie,
Ny fandaharana ahoana marina sy Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Badland Intersa kosa no aranao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Misaotra anao niaraka aminay hatramin'ny farany, manome fotoananao ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.